raha banao ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sary azovy amin'ny azanabolana tamin'ny tian'io ty araka ny hitantsika amin'ny sary ato avaratra atsinanany Madagasikara no misy an'ilay atangondraona zay rahamaso amin'izao fotoana izao any amin'ny asabotsy any izy io no tombanana doza ny lalany kosa dia tsy misy ahina aloha zany raha ny mety izorany makaty amin'ny nositsika raha ny tombatombana na ny fahitana azy tamin'ity anio ity hitantsika ihany ny mahakasikasika an'izay fa ny toetry ny andro kosa raha ny eto Madagasikara dia saika aina aloha zany ho any avoatany sy ny ilany atsinanany nosy fa any amin'ny tendrony avaratra sy ny ilany andrefany Madagasikara no toetra ny oram-baratra raha ny telo andro ho avy miakatra araka zany ny maripana saika ahitana an'izay fiakaran'izay manerana ny Madagasikara miverina zany ny maripana hatrany amin'ny 7 degré Celsius hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara rehefa avy eo moa ny tena ahitana ny mahakasikasika an'izay fa ny toetry ny andro sika ho an'ny rapisy vao maraina dia omaina ny andro miakabe ho an'ny avoatany sy ny ilany atsimo ary ny morotsiraka atsinanana ankoatry ny faritra Nalanjorofo toy ny oram-baratra ho an'ny morotsiraka faritra Sofia dia na ny any amin'ny faritry Melaky sy Boeny ary ny tapany avaratra amin'ny faritry Menabe ho an'ny rapiso tolakandro kosa indray mitoy hatrany ny orana ho an'ny faritry Melaky ny faritra Sofia ny any amin'ny faritra Nalanjorofo Sava sy ny faritry Diana ary ny tapany avaratra amin'ny faritra Menabe torak'izay ihany koa ny tanin'ny faritra atsimo andrefana ny ambony kosa dia maina ny andro na dia somary isy ny rahona amin'ny sitokotoko ho an'izay rapisy-tolakandro izay ny maripana voavinavina mifandraiky amin'izay dia manodidina ny 30 ny maripana ho an'ny avoatany ary tafiakatra mihoatra ny 12 avokoa ho an'ny morotsiraka Madagasikara izay mety mahatratratra any amin'ny 30 degré Celsius moa ho an'ny faritry Betsiboka ny androny zoma kosa indray mbola maina hatrany aloha ny andro ankoatry ny morotsiraka andrefany Madagasikara ny any amin'ny faritry Melaky ihany koa ny atanin'ny faritry Menabe sy ny atanin'ny faritra atsimo andrefana ary Iorumbea torak'izay ny faritry Sofia sy Diana ary Sava reo ihany no mety hisy ny oram-baratra amin'ny tolakandro fa ny ambiny dia ny masoandro ny batoerana raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny zoma izay mbola somary mafana hatrany ny andro saika manerana Madagasikara ho an'ny avoatany 7 ka hatramin'ny 3 degré Celsius ny morotsiraka kosa dia mbola voatazona hatrany zay 2 ka hatramin'ny 4 degré Celsius ho an'ny morotsiraka atsinanana ary 3 ka hatramin'ny 9 degré Celsius kosa ho an'ny ilany andrefany Madagasikara amaranantsika ny fandarana ny tian'io ty ny toetry ny andro ho an'ny andro ny sabotsy mbola misy hatrany aloha ny orana ho an'ny faritry Melaky Menabe sy ny atanin'ny faritra atsimo andrefana ary ny any amin'ny faritry Sofia sy Diana ny ambiny dia ny masoandro no mibatoerana araka ny hitantsika amin'ny sary izao ny maripana voavinavina amin'izay fotoana izay tombanana tafiakatra hatrany amin'ny 12 degré Celsius ny maripana ho an'ny avoatany ny morotsiraka sy ny ilany andrefany Madagasikara kosa dia 13 ka hatramin'ny 14 degré Celsius mety mahatratra hatrany amin'ny 15 ka hatramin'ny 17 degré Celsius kosa zay any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara iny raha amin'izay andro ny sabotsy izay hatrany izay ny meteo tamin'ny tian'io ty ary raha pisindray fotoana manaraka veloma to